Araka ny efa nampitaina teto amin'ny fampalalam-baovao ny alatsinainy lasa teo, ny famotoana tetsy amin'ny gare routière Maki indray androany, ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly mampitoy Antananarivo amin'ireo faritra hafa izay ahitana kooperativa mihoatra ny 100. Manohitra ny fitakiana, ijerena manokana sy hanomezana fanampiana amin'izao fahasahiranana mianjady izao izy ireo. Tompo fiara, mpamily, guichetière, bagazista, guichetier dia mitaky ny anjara fanampiana efa nampanantenananay ro volana lasa zay. Mariany etona fa ny mombamomba anay rehetra izay voalaza etsy ambony dia efa voarainy tompona andraikitra mahefa avokoa. Niezaka tsy niteny izahay fa ny andro ny rariny hatramin'izay ka hatramin'izao indrisy anefa fa fampanentanana tsy misy ihany izany. Ka noho izany Andriamatoa filoha-tsaina zaresinay ho ray aman-dreny sisa ho mpiasy hijery anay dia mangataka anao mba hamazo olan'izao any mpitatitra sy matsary tena mijaly sy sahirana izahay. Efa nisy fandraisana ny anaran'ny mpitatitra rehetra, mpibata entana, ireo mpiasa birao eny anivon'ny kooperativa sy ny maro hafa natao ary efa nomena ny tompona andraiki-panjakana raha ny fanazavana izy ireo, saingy hatreto tsy nahitana valiny izany. Efa nisy ihany koa fampanantenana nomena azy ireo. Araka izany, manome 420 ora ny mpitatitra amin'ny zotra nasionaly ary roso amin'ny fitakiana mafimafy kokoa aorian'izay. Io zay tsy mangataka fa zoanay ny takinay, zo tokony anjaranay zay tsy manenjika ny namanay reny taxi panazy, taxi be na azo, makorella zany mena, ny sarin-daza mbola mena, maninona ny somenanay ny anjaranay. Efa misy lisitra lasa any amin'ny ministera, ny apatsivina eto, fa ministra ny volana lasa zay dia niteny hoe amby 20 fa vitako sininy momba anareo. Mandrakitiny androany mbola tsy mivoaka izy aiza izy. Andriamatoa ministra aiza teninao hoe fa vitanao sonily izy. Meo ary lisy fa vitanao sonily. Avoay, zay tsy grève tsy zoanay zany satria anaty fahamehana. Fa kosa mety hisy dingana hafa ho raisinay aorian'ny 24 heures raha tsy mivaly satria maty ny anoanana zay. Toto fahasarotana izahay amin'ny fividianana fanafody, ny sakafo hohanina, ny saram-pianaran'ny mpianatra sy ny maro hafa hoy ireto mpitatitra ireto. Ny fahafahana mivoaka ny faritra nefa mbola voarara ary mianto tanteraka hatreto.